Fahatanteraka somatsara ny alakamisy lasa teo kosa ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy an'Andriamatoa Ramarosa miisa Sylvestre José Mathias lehibe ny faritra tanàna Lanjorovo ity farany moa izay voatendry isolo toerana an'Andriamatoa Saina Michel lehibe ny faritra teo aloha. Ny alakamisy teo no napetraka tamin'ny fomba ofisialy amin'ny mahalehibe ny faritra Analanjorovo azy Andriamatoa Ramarosa miisa Sylvestre José Mathias. Vahoaka marobe sivily sy miaramila no tonga nanotrona ity lanonana ity izay nahitana ireo solo tena mpanjakana Isatsokajy no tarihan'Andriamatoa Rakotoarisoa Florent ministry ny Atany sy ny ministry ny fahasalamana Nday Mananjara Joanita. Andriamatoa Ramarosa miisa Sylvestre José amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana tetezamita amin'ny ankapobeny sy amin'ny anaran'ny gouvernementa iraisam-pirenena dia faly zany ny tenanay misy ny Atany zany mametraka anao amin'ny toeranao amin'ny mahalehibe ny faritra Analanjorovo anao zay Andriamatoa Ramarosa miisa Sylvestre José Mathias. Nomba ny masinandro androany dia afaka manatanteraka atsakany sy andavany ny adidy sy andraikitra mavesatra zay natolotra anao. Anisan'ny olona ara-pahamehany hoy ity lehibe ny faritra vaovao ity ny fandriampahalemana sy ny fijerenan'ny lalana any an-toerana izay antoky ny fampandrosoana. Soadionay ny anatanteraka ny fampandrosoana isan-karazana, ny ara-sosialy, ny ara-toekareno ary indrindrandrindra iady amin'ny fandriampahalemana. Ity Fenerivensta ty gamba no faritra raiky raha tsy diso zao lehibe. Chef de région tsy manana tribunal ka ampitaiko zany hataka zany zahay hagnany fanehinananay mety tsy hahafeno vola takiny hanangana an'izany lampany fitsarana izany. Raha araky ny fantatra dia izy ny fanoloran'ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana trano fiasana vaovao ho an'ny faritra satria dia mbola ny tranon'ny distrika ankehitriny no ampiasain'izy ireo.